Aterina ary tompo lasitoko vavy ny araba amin'ny takarivan'ny Alarobia fa 9 ny volana Septambra 2024 ity tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ialana tsiny ety am-piandohana ny fahatarana fotoanan'ny fampahalalam-baovao noho ny fahatapahan'ny herinaratra tetỳ amin'ny faritra Korondrantsy sy ny manodidina avy hatrany dia asan'ny ampanajana ianao anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao nahitana fiakarany vidin'ny enomby raha nitsikaritra eny an-tsena eny zay atao anatin'ny andro maromaro no nahitana ny fiakaram-bidy raha ny tombatomba ny mpanjifa dia misy ifandraisany amin'ny firongatry ny asandahalo any Atsimon'Nosy any sy ny Alatromby any amin'izay tapany Atsimon'Nosy any zay ny antony ity fiakaran'ny vidin'ny enomby eny amin'ny tsena ity. Tatoato dia niakabidy ny enomby eny an-tsena nanamafizany ny mpivarotra iray ety amin'ny tsenan'Ambondrona 7 ariary ny kilao ny enomby mifangaro raha toka 207 ariary izany teo aloha ary 707 ariary ny vidin'ny nofon-kena sy ny totokena. Tena niakatra. Ohatriny izay niakatra izay? Raha ny fidiranao azy inona mahatonga an'izay hoe tsy dia misy ny omby amin'izao? Amin'ny izy zay ny pasika maky amin'izay hitanao mbola ozany raha tsy milatsa tanyorana dia tsisy fiakarany fa tokony any amin'ny latsakorany iny miakatra satria vao miasa izy manko efa zao mbola mahita amin'izao dia efa miakatra. Samy manana ny heviny moa ireo mpanjifa mikasika izay. Tsika malagasy tena rehetrarehetra mihitsy zany ny lava dia hoe mihinana indray mihitsy mihinana tena tsy fantatra inona ny mahatonga anazy be dia be misy manoja ka lasa dalo daholo ny omby aty aitsony dia fahavarina na inona andry zareo ambony ao izay. Manao manitsina zao miena be zany raha sasa dia zaraina roa dia todoady. Raha ny hevitry ny maro dia miavitsy ny enomby eny amin'ny mpamogady tsy ampy ny tolotra ka mampisy izay fiakaram-bidy izay.